Dia faly zany zahay eto amin'ny Madagasikara mandray anao surtout sy tena dia misy mihaiko izay toa hoe tsy izoviana amintsika intsony raha manaraka ny fiainan'ny Madagasikara isika. Ianao moa zany aty amin'ny RNS amin'izao fotoana izao 50 ans de la RNS. Inona no atongavanao aty, ny antony atongavanao aty Andriamatoa sy tena dia son'ny haiko. Mazava ho azy fa RNS anisan'ny sehatra anankiray ahafahan'ny Malagasy monina aty France zany mifankahity. Marina fa betsaka ireo association à France fa ity RNS ity anisan'ny plateforme ngeza indrindra ahafahan'ny Malagasy na avy any atsimo na avy any avaratry na avy any atsimo na avy ao volotany mba mifankahita ary manararaotra misaotra ny organisateur ary tamin'ny fahombiazana zany na moronana sy fanohizana anty fiaonam-be ny ankizy Malagasy, tanora Malagasy, ray aman-dreny, sika rehetra sika dia anjara. Tonga teto ianao omaly hatramin'ny omaly zany androanao zany alahady. Mifanena tamin'ny olona ianao inona izay mirao aminao matetika momba ny fiainana Madagasikara, momba ny fiainana aty politika any Madagasikara ihany koa? Zavatra azoko lazaina aloha tamin'ny fonenako aloha betsaka mifankasary fa ny tena zava-dehibe ny fahitako ny Malagasy rehetra samy hafa finoana, mety misy katolika, mety misy protestant, mety misy athée. Malagasy avy any amin'ny tenenitao avy any atsimo, avy any avaratra, avy any atsana, avy any afovoan-tany, avy any andrefana. Dia reo Malagasy reo zany no amin'ity RNS ity endrika anankiray ahitana an'izay fiombona firaisan-kinan'ny Malagasy. Tsy dia matety tsanga zay zava-pidaina any Madagasikara malheureusement. Fa eto zany zay zava-mitsapako ny firesahako amin'ireo Malagasy. Tena misy zay firaisan-kina zay, tena misy zay mahasamy Malagasy zay, ary tsy mahatsapa izy rehetra hoe voatilika ao anatin'ireo zao. Zareo tena nikosedy ary bon ny firesahana moa betsaka Malagasy te hiverina any Madagasikara. Zany. Zay zany tena te hiverina sady tsy te hiverina? Tsy te hiverina. Dia matahotra zany tena hoe dia ho lasa tanindrazana fotsiny zany Madagasikara fa tsy ho lasa taninjanaka zany. Sana tsy mivavalahy dehibe rehefa misy fahafatesana ihany no hiverina any Madagasikara, tena mampalahelo zany. Fa amin'ny mampanao politika sy tena nationale anisany fanamby lehibe amin'ny politika zay atao manangana an'izay condition mba ahafahan'ny Malagasy rehetra hoe hiverina any Madagasikara. Fa nino fa raha ohatran'ny Dubai Madagasikara hiverina ny Malagasy rehetra na plus de 50 mousquet tany Madagasikara. Izay indrindra ny antsony tenenako hoe mahafaly ahy aloha mahita firaisan-kina, mahita fifandraisana, tsisy mahatsapa mihitsy, tsisy olo voahilikilika zany na ny ray zay ny tena zava-dehibe. Today mety hahiohatra ohatran'izay ihany koa ny any Madagasikara samby io anisan'ny fanamby lehibe ampanao politika satria raha misy olona mampisaratsaraka ny Malagasy dia zahay mpanao politika. Ary tokony tanjona tsara isika ao anatin'izay zava-dehibe. Satria tsisy ny harena voalohany le dia ny olombelona. Na tiana na tsy ary ireo firenena 5 mandroso ireo dia betsaka ny konao anatiny. Ary reny firenena niakatra lasa nandroso regny koa satria ny antombony olo. Iza moa ny première puissance tena Afrika? Sy Nigeria? Firy ny isam-ponao Nigeria? 250 millions? Nanao fa hijeritsika ny Chine. Lasa fasoko lazaina androany première puissance mondiale izy. Fa eo moa ady entre Chine et Américaine. Sy anisan'ny mitany larana faharoa angambany izay raha nisy am-pony. Fa Inde zao lasa
miabetsaka koa toatoato zao de jerentsika io ka io areny ary raha tsy haintsika mikolokolo zay ny olana nefa de zao ny ankizy mahay mandosony Madagasikara ny atia mba hoe misy marary ny ankizy de mandefa vola misy nefa vola totaly ny vola alefatsika ny Madagasikara mihoatra ny vola omeny Banque mondiale CFE. Inona tena olana any amintsika amin'izao fotoana izao 2024 rehefa to tsy tena jeunesse miaika. Non, ny tena olana aloha tsy fahaiza mitantana na tiana na tsy tiana satria aza dinoina fa Madagasikara tsy firenena misy guerre ary firenena tondra dronosy tantely manana ny zavatra rehetra na ny ranomasina na eny ambony tany na ny ambany tany. Zay zany maky zay tsy fahaiza mitantana zay raiza faharoa manaraka an'izao lasa olombitso no mahazo tombotsoa. Indrindra zao ianao moa zany miresaka an'izay isika any Madagasikara fantatra amin'izao tao zao tena anisan'ny resaka mafana ohatra Bastolia manaraka ohatra anao eto zahay nisy fotoana ve ianao momba an'io tsy momba an'io aneritreritra hoe tokony atao tsy tokony atao ho an'ilay olona mihaino antsika zany misamboa ve le misy sasany hoe politika taloha lasa mivadika indray de ina marina ny tena votoatrino resaka io Andriamatoa. Arôto aloha fatokavako eto France miresaka amin'ny radio Dakar mba ahafantarany vahoaka malagasy izay monina aty France fa zany isany manohatra hatramin'ny voalohany hatramin'ny androany fa ici tena randrenatsy ndraiky sanatry vava aladiny lela tsy hoe akory manohatra de fahatany na koa tsy tia fandrosoana fa re zavatra ahafaty atsika ahafaty vahoaka malagasy satria aza dinoina fa betsaka ny olona voany cancer aonky même na tiana na tsy tiana amin'izao fotoana zao. Fa misy tambemarika zany fa fen'ny vahoaka fa fen'ny gouvernement raha izay faharoa manaraka an'izay nampalahelo mihitsiny fa société olona avy any a Grande-Bretagne no nitory satria rehefa jerena le rano tena lasa niana loto le rano sotroin'ny vahoaka atao ary hitatsika ny sotroiny maty regny fa ny vidinao Madagasikara tsy manao lininy de zavatra miposteko tao amin'ny Facebook reo de raha misy olona anao vacances any Madagasikara ny zavatra jereny voalohany Allée des Baobabs nefa Allée des Baobabs baobab tsy mihoatra tempolo fa le toerana rano be anobana ali amanetsy ny baobab ao anaty fa ny zavatra hitanao le zany hoe forcine mandainga ny Prime Ministre rehefa tonga tany zahay de fifaniona tamin'ny mpanohitra ny Bastolia sisany zany de gaga ny tena hoe ianao ve Prime Ministre de saha mandainga fa inona zany le mipoussé azy handainga eo fantarina mipetraka nandainga koa Bastolia no te olona hoe antoko zao antoko zao antoko zao manao déclaration nanao déclaration ny atoko tsy nanome mandany reo olona reo zahay azitsika de izy nandainga koa no gouverneur efa manao asa social iteny reo olona reo sekalinina neny atsona anay vodka base tampoka la izy manao déclaration fantanina mipetraka zany fa maniry zareo mandainga misy zavatra ao mahatonga zareo mandainga fa raha tsena ve hoe nanino izy nandainga raha nanao hoe mazava ho azy fa resaka vola izy moa tsy mahafantatra fa zany ngay andry nirena lavelona zany tsy miraharaha ny fiveloman'olona de reo fa ina moa zavatra kiteny tsy maty zay zavatra kasiny tanany anjy neradrareo ma kasiny tany lera madimaty kasiny tanana mamasina tonga de tsy afaka lelovanbolina tsony kasiny tanana rova lasa vadika ndray koa nefa vakoka ho atsika le izy kasiny tanany lavanilo potika tanteraka langilanga potika tsisy zavatra ny fera vola fera ny kasiny tanany ndray koa potika tanteraka eretsereto premier mandat misy mandat faharoa izy namidinta zay fotoana zay potika tanteraka amin'ny lalana any Madagasikara potika de
Nanontaniako izy tamin'izay nanao face-à-face, ino re tompoko napotika an'ity lalana ty? Aiza daholo le vola, nefa misy vola. Zany nga aussi camionneur, un président. Miteny ka fangato amin'ny andron'ny président Eri Rajoelina tsisy camion. Tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana tsisy camion. Tamin'ny andron'ny président Ratsiraka tsisy camion. Fa izy tsy mahay. Sa nenazy vola foana, zay misy vola alainy, zay misy vola alainy dia potika tanteraka tena. Zay n'olana eo amin'ny Soleil. Iverina kely amin'ilay base solaire izany hoe zany ohatrany hoe misy manko le pomban'izy io dia hoe mamorona asa tsy aloha hoe tandrovana fotsiny ny fahadiovan'ny rano nareo hoe anisan'izay le hoe azo atao fa mitandrina sa hoe tsy azo atao mihitsy le izy. Non, raha izy zany zany tsy manoatra fampandrosoana fa rehefa jerenao tsara cahier de charge natao zareo tamin'ny alalan'iny impact environnemental et social io zavatra simbaina amin'io tsy azo arenina daholo. Ny rano zany tsy rano avy any amorana io fa rano avy amin'ny hafanana ao ambany tany. Raha maka raizinga ianao moins raizinga nefa 600 mètres cubes par heure no alainy mandritra ny 20 taona. Izany rano zany rano tsy azo kitihana mihitsy raha tsy tena fa misy hoe tena hoe mahitany tena enjana be zay vao ty. Ary zany efa niteny tamin'izany nanao campagne misy problème rano nomezan'olona rehetra. Satria za rery ihany no nanao an'iny miavatory ny hen'olona iny problème rano manerana Madagasikara ary eto Antananarivo misy problème nomezan'olona 6 mois après pouf tsy nino rano tsy sotro rano tsony Antananarivo ka tsy Antananarivo le fo manerana Madagasikara. Ka tiako ho tenena zany base tulia resaka asa zany avoa cahier de charge fa manino afen'ny zareo cahier de charge avoa cahier de charge dia zareo firy nisy anao cahier de charge ataonao 480 nefa asa ho maty ao mananikanika amin'ny 50 000 dia jerenao fa olona 50 000 very asy satria hôtely eo akaikinao maty hôtely reo mpanjono ho simba ny asa za sy tena raha ndeha soninaiky tsy tsy mahazo mitra ao amin'ny KMM mba eretsereta tsy mahazo mitra ao amin'ny KMM. Zany hoe raha tonga ianao dia hoe tsy mahazo mitra. Zany hoe société privée zany azo baikon'ny fanjakana ve sa zany zava-misy raha zidina fa communiqué nataon'ny société tany amin'ny bourse tena nasany teny mihitsy zareo hoe raha misy lalàna ao izy fanjakana manohitra dia hovaina dia niakatra siporosoko izy zavatra tiako teneny ao anatin'izay zavatra izay fa tsy mivakin'olo ny fitondram-panjakana na afaty atsika na zany baobab zany eny ka misy 1000 ans misy 4000 ans ary baobab zany tsy misy afa-tsy eo amin'ny toerany ihany ary protégé ny raha international io lalàna international fa ny olana dia zao côté raha mino anao dia hoe inona zany ny vahaolana amin'ile izy satria natao tao fitodifidianana tsy nahombony andeha ny adihevitra tsy mahomby inona no tokony hoe vahaolana hoe faran'izay tetsotra fa voalohany indrindra ahitana hoe symboliquement misy fiovana eto Madagasikara inona ny zavatra tokony hiova voalohany raha vahaolana ao amin'ny Madagasikara dia fialan'ny azy amin'ireo zay dia ahoana fanalanareo azy zany io ene ao amin'ny fanoherana raha hitanao politique de siège vide tsy miexiste zany fa nanao erreur mifanoherana nanao politique de siège vide hoe tsy handray anjara amin'ny élection fa additionné lehibe iny fa raha nandray anjara ny rehetra azadilona fa 56% raha jery raha nilatsaka daholo zany nahazo 1% fotsiny izy deuxième tour rava raha jery kanefa ny olona miteny hoe ka izy ngefa mety efa nisy alabato na chaise vide na ninona hataony raha vao mitambatra fotsiny mpanolo tsy afaka manao na angalabato izy na ampiasa miaramila izy na ampiasa gendarme izy na anao ninina izy raha vao mitambatra mpanolo ary zay problème zay fisarahan'ny mpanohatra zay dia zay moa fa niresaka tsy mety nisy fondation dia fa le tsy ete hoe mba ampitambatra ino raha tena hita
raha 1%. Ianao fa za miheno mahazo 1% fotsiny. Zany hoe niezaka voalohany zany dia any am-mpanohitra sa any amin'ilay fanjakana sa any amin'ilay iny? Fanjakana hoa tsy afaka hampandrosa Madagasikara raha zany tantsoela. Fa ilaina fitambarana mpanao. Mila mitambatra any. Dia nitondra avy mpanohitra io izy zao no Non, tsy ilay hitondra ny mpanohitra no tena important. Fa ilay fitambara. ka tsy mety mitambatra izy dia ohatra hoe sao dia raha miady ny loha. Tiana na tsy tiana. Mamitaka vahoaka malagasy ny mpanohitra raha tsy mitambatra. Agogo zay zamba. Satria ilay vahoaka nefa mijaly. Ilay vahoaka fa mitaraina ny olona hitaraina ny vahoaka tsy raha velona intsony. Fa ny mpanohitra no hitaraina ny vahoaka malagasy. Ianao fa efa nahita solombababôka ray avy any amin'ny profit-doanao na santé ny tsy mety zavatra ataondreo ny jiro. Na tapatapaka ny jiro, na tsisy ny rano, na miakatra ny vidiny, tsisy masanté, mifamerana ihany koa samy teny any. Tsika zao andreba to sidera Jeritsopiaiko a andray ny filoham-pirenena frantsay. Ianareo aty mpanohitra inona ny azonareo ao no fampikanareo an'ilay izy zany inona ny ato fandraisana ny président Macron tsy hitondra ninona zany. Ary fefa-telen'ny président Macron imbetsaka re zany. Sa filoham-pirenena malagasy sy filoham-pirenena afrikana izy. Fa le toe-tsaina voazanaka ro amin'ny fomba ahoana hoe anadio tanàna, andoko tanàna, anao an'izao. Nefa président Macron zany tsy hanao ninona ty tsika ty tonga dia miala politika ao. Raha misy zavatra hovain'iny eo, tsy possible. Firenena souverain isika. Tsy afaka interfere izy. Hanao ingérence izy ao anatin'iny. Fa zavatra anankiray fotsiny dia zao. Betsaka ny firenena ty an'Afrika fa miala amin'ny frantsay. Tsy hoe misy fahadisoana manao fa za manokana nandefa taratasy tany amin'ny président Macron ary nivoaray le izy. Fa io fahanginan'ny frantsay io matetika manova toetrainy. Satria misy tantara eo Madagasikara e frantsay. Fa tsy Madagasikara allemand na Madagasikara na Suède na Madagasikara na Amerikana. Non! Misy tantara eo. Na misy zavatra tsara eo, misy zavatra niakatra nita tsy manino. Fa misy tantara tsy azo ialana eo. Mavoaka malagasy mba tsy hoe andehanao ingérence. Non, tsy zay. Fa mba misy feo avoaka. Hoe misy zavatra tsy mety eo. Dia miteny zareo. Hoe tsy mety koa tsy mipetraka demokrasianareo zany. Tsy mety zao zavatra ohatran'izao. Zahay raha tsy hareninareo aloha zahay fiaraha-miasa antsika. Zany zavatra azo ao zany. Fa ny frantsay mangina aloha, avy eny teneniko fa anginana ty mety hiteraka zavatra foana any anatin'ny malagasy any. Satria ny malagasy mba mitady international imbilan'ila fa frantsay. Ary ny Rosianina, ary ny Ino moa atao Rosianina? Ary ny Emirates, ary ny inona ny azon'ireo firenena hafa. Io fahanginan'ny frantsay sy ny karazany azoko ilazana azy zany. Raha hiteny fotsiny ao zao, anisan'ny firenena tena manampy an'i Madagasikara any amin'izao fotoana dia Japon. Misy ambassadeur, misy ambassady ve tsika? Ambassadeur tsisy. Dia zao zavatra fa tsy mety. Dia jerentsika sady sy mitsy mivaky loha iny. Ary ny Rusy ahiteny any Rosianina koa rehefa vao sy no tsy mivaky loha iny. Fa betsaka mihitsy firenena tena Afrika fa ny port raha lazazy. Satria raha vao manao contrat miaraka amin'ny Sinoa tratan'izay. Rosianina efa miditra amin'ireny any Mali, any Burkina Faso, any zareo le pays idiranjareo no somary miakatra koa ao anatin'ireo zavatra zay. Ka io io no atao hoe fifanarahana entre pays anankiroa. Ka raha frantsay taraiky tafiditra foana reo firenena dia very frantsay. Frantsay fa very amin'ny alalan'ny Rosianina. Very Sinoa moa fa lasa lavitra be. Fa Rusy zao fa miditra raha tsy mitandrina indray tsy
io zay mametimety an'ilay gouvernement to fa lasa izy ao anatin'izay na resaka sécurité na resaka teknôlôzia na resaka ino na de tout na resaka énergie surtout resaka énergie zao fa ny Rusiana tena mandeha be amin'ny resaka énergie donc zao amin'ny resaka teknôlôzia nucléaire fa izy mibloka nucléaire européenne mibloka nucléaire Any Amerikana? Amérique Amin'izao fotoana zao. Amerikana moa ala checklist Madagascar zany angamba ala amin'ny 190 mbola tsy vakin'no io manahirana Tsika zay zany tokony haniverina ohatrany tamin'ny azo didera tsika tous azimuts. za aloha mieritreritra hoe tokony hiverina amin'izany isika fa mametraka ny frantsay ho dolara amin'ilay tantara io zao any iny resaka énergie ny compagnie français ary ny volantsika rehetra 250 millions de dollars lany any arinany amin'ny énergie fa ny dakany rajoelona fotsiny nefa aza dinona fa président Ery Rajaonarimampianina mbola tsy lany président izy de nieritreritra izy hoe izy moa fantatrika économiste sady expert comptable nieritreritra izy hoe fitantanana le problème io Jirama io hoe 3 mois hoe mahako any fa rehefa lasa président izy jereny kay tsy problème fitantanana fotsiny fa problème production de mba niezatra izy fa voka be izy vy na hita le vola hita le compagnie anao azy tonga raha joelony dakany le izy de vers 250 millions nandritrany de dollars mandritrany isa-taona atsika nandritra 7 taona amin'ny vazotaona no ny adalany izy no tsy fitiavany président Ery Rajaonarimampianina de manao foana izy zay tenenako tsy maintsy jerena daholo zany zavatra zany izy firenena afaka manampy antsika an'izany ka zay raha ny tena olanao ane de énergie fantatsika tsara raha tsy manana énergie firenena anankiray tsaka Nisy fotoana ianao niteny hoe mety ho samborin'ny olona samborin'ny fanjakana tany matetika ny teny an'izany kary zareo ianao zany ny tena ohatra hoe mieritreritra hoe tena ho samborin'ny kosa am'zany zany zavatra rehetrarehetra tsenenao zany raha zavatra misy any Madagasikara aloha tena mahasamy teny aminareo aho fa tsy misy tsony resaka démocratie tsy misy tsony resaka lana fa tsy fanjakana tandalana tsotsy zay zavatra tiany zareo atao akory atao fa za sy tena sy le amenareo profo raha fanihinana volam-panjaka ary na tamin'ny andron'ny Ery Rajaonarimampianina nisy fotoana izy teza tamy ary nandefa 5 inspecteur d'état fa tsy nahita pitso tao amin'ny fitantanako hitenenako zany rajoely mitady tsy mahita an'izany fa ny antony nanaovako politika de fahatsapa azo atao mampandrotsana ritsika mba mananofy aho ndraika andro any de mba ho lasa nosambatra Madagasikara mba nofinofiko zany mba 50% ny malagasy aty ivelany hanana finoana azo atao no veren'ny Madagasikara mba nofinofiko zany mifaritra rehetra any Madagasikara mba tena haleo tena daholo tena hatsapa misy fidiram-bola ary mahafaka manapa-kevitra izy mampandroso aho mba nofinofiko zany afaka mivezivezy manerana any Madagasikara vahoaka malagasy mba nofinofiko zany afaka tena oe mba mampitsabo ny zanany ny ray amire zany mba nofinofiko ary zany zavatra nofo zany zavatra azo tanterahana mba manana afaka mampianatra ny zanany ny rehetra mba nofinofiko zany mba hanana qualité fampianarana Madagasikara fa tsy ohatrany potroka ohatrany mianatra fotsiny ny lekizy fa tsy andeha hoe se za manana école British School de Madagascar anisan'ny école top Madagasikara fa ary ny ankizy afaka baka ao mianatra any Grande-Bretagne daholo ny grands hôtel université manerana sotoza mba nofiko hoe hiverina tamin'ny andro ny tsiranana hoe ianona ny afaka izy any ambany voatra any mandray taratasy avy any amin'ny université ianao de mahazo bourse any an-dako ianao dia omena be d'avion fa mianatra ny Antananarivo tsisy kolikoly raha mba misy an'izany any Madagasikara hiverina amin'izay azo atao hiverina amin'izany zany mba nofiko tsy hoe manan-karena ianao tsy manan-karena ianao
fa nitovy dao tsika malagasy mihitsy zany mba nofiko za zay zavatsy zay ny antony voako politika amarana ny resatsika ino zay nofinofinao zay izahay aty Dinambato-Tsimbo zany liana foana ny Madagasikara sy karazana ansoavinao amin'ireo diaspora. Za aloha tena antsoava amin'ny diaspora maneran'izao tontolo zao na eto France na États-Unis na aiza na aiza azakivy nareo fantatro hoe ny ankabeazanareo Madagasikara aloha dia efa demi mba ny zavatra tadidin'ny diaspora rehetra maneran'izao tontolo zao matsiro ny sakafo malagasy rehefa tonga areba mihinana sakafo mba maniry zany mba tsy sakafo fotsiny hoe matsiro ny moderne Madagasikara zay mba faniriko azakivy nareo fa miasa amin'izany izahay mba hanana assurance tsara fa na manao investissement nareo misy tsy maintsy hovana lalàny mba hisy garant tsara hoe tsy rehefa mandroso ny Madagasikara la insécurité atahoranareo mipetraka ny antony zao na resaka éducation zananareo ty mampatatra anareo hody na resaka ny fahasalamanareo mampatatra anareo hody zany tsy maintsy arenitsika miaraka za ary aza dino so ny malagasy any Madagasikara ihany no afaka aminao za isika rehetra misy manam-pahaizana isika rehefa tsapatsika hoe tena misy an'izany fivany za afaka Sorato